Efa ndresaka ny zava-misy tany amin'ny faritra Tsimonosiy ny antsika dia nisy ny korontana izay niseho atao amin'ny base tuléaire noho ny tsy fanekeny ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana mazoto ny fitrandrahana izay misy any an-toerana. Anisy noho izany ny tsy fitovi-kevitra, nisy ny korontana sy ny fandravana samihafa ny toerana. Indro entina amintsika ny tatitra izay. Noho ny fanoherana ny fitrandrana fasimainty izay kasentonasa base tuléaire hatao eto ranobe no nahatonga izao fanafiana sy fandrobana ary fanapitiana fotodrafitrasa teto amin'ny camp Sitimine ny orinasa base tuléaire izao. Ity no fanafiana fanondroany ary ny afara tamin'izao fandoroana hatramin'izao nataony reto mpikambana eo anivon'ny fikambanana mazoto ireto. Tsy nataonay avao famora eo fa leo maty tsika toy izay fa tsy jereny fanjakana tsika agnatin'izay i commune Tsanisira lahatragny Morombe manao an'izay fa raha eto moro marinika amin'ny toerana anavara eto ka mamporisika avao ry bakagny magnome vola anay lafa misy etsika ataony atao hoe ko ay koa nareo raha mangataky vola fa andeha tuléaire agny maro zany raha manohitsy an'ireo misy ny manohitsy misy magneky. Nampiakapeo anefa ireo solotenan'ny mponina avy amin'ireo fokotany 13 ao anatin'ny commune Kilimaliniky fa olombitsy ao anatin'ny fikambanana mazoto no tompon'androka tamin'ity fanafiana ity. Olombitsy manao an'ilay akita tao an-tsilotao noho izany tsy tompon'antoka amin'io fokotany Liberetsy, tsy tompon'antoka amin'izay koa ny fokotany 3 ato amin'ny commune Kilimaliniky. Ireny olo tsy mana tombotsoa amin'ny tany eo, tsy manan-tany ka tahagorontana zay zany izy olo reny. Olo baka tany mevany aby manao ny anatsy zao fa géologie taia volagnina ty hoe zany conséquence-ny hoe zany vokadratsiny hoe ndala mety olo tsy nianatsy avao koa mianatsy avao koa mahay raha mety tsy misy raha tsy ho raty zao halatsy fa raha raha raty ndio mibosy manao azy tsy voasandraky moa manahaka an'io raha fanosodro vataonana ity zahay mila ny base tuléaire androsy dia haingana karahay vehivavy commune Kilimaliniky tsy miala ny base tuléaire fa manohana an'io nganay reo ny longo nganay reo ny fianakavia misaotra ny fokon'olo ny ranobe arivo lahy etoy miaraka amin'ampela lako eto toy satria ivoriany eto hiatrika anareo mpanao gazety ka hitantara ny raha misy i aminay eto fototsy ranobe rahay ranobe tsy mbianandro hiala ny base zao mavandy olo magnosipotaka anay ranobe zao reto ny fokon'olo ny ranobe manenty atele nareo mpanao fanjakana fa tsy agnatiny reto olo lako etoy fa rahay ny tompony fasimainty io tompony base tuléaire eo tiagnan'io rahay depoika azy jusqu'à maintenant zay gnanay fa rahay tsy tamy sity agny zao nagnoro any sity tsy misy ny ainana foy amin'ny ankapobeny dia miandry ny fanapahan-kevitry ny tompony andraikitra mahefa isanambaratongany ary manantena ny isian'ny filaminana tanteraka amin'ity raharaha ity ireo mponina maro anisa any an-toerany.